Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana Zarahay Mahasoa ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ao an'i Madagasikara. Fandarana ihany koa izay nomanina ary atolotry Dr Jean-Luc Ravelo Armisy. Mahafinaritra hatrany ny mitafa amintsika na dia tsy mifanatra tafa aza, satria hitako ihany koa ny fifandraisana izay alefanareo aty amiko amin'ny alalan'ireo na io zany avy amin'ilay taream-boky na boky tarehy Facebook izay ifandraisantsika, na koa amin'ny alalan'ny mailaka na amin'ny alalan'ny hafatra miafina izay alefanareo aty amiko. Ny fandarana izay ataontsika androany zany dia toy ny fandarana nataontsika tamin'ny farany teo, fandarana fahafito amby efapolo zany. Dia androany isika fandarana fahavalo amby efapolo dia mbola ao anatin'ilay dingana faharoa. Dingana faharoa moa dia tsy inona izany fa mijery ny anjery manontolo ianarana. Izay zany no dingana faharoa, izany hoe mitady ny anjery manontolo ianarana. Azafady, tadiavina zany ilay anjery manontolo tiana ianarana rehefa fantatsika zany ilay lalam-piofanana tiana ataontsika. Ka ny androany zany somary hiavaka ilay izy satria ho ataontsika zany ho ezahana mihitsy ny mamaly ny fanontaniana rehetra. Nojereko daholo zany ny fanontaniana rehetra izay nalefanareo taty amiko dia naravina ilay izy. Rehefa naravina zany dia rafezina dia zavatra telo zany no tena apetrakareo rehetrarehetra. Dia izay zany no ezahantsika valiana, izay mifamatotra ihany koa io ao amin'ilay dingana faharoa. Eto moa miala tsiny raha ohatra ka maheno feo hafa ianareo any ambadika any, satria isika tsy manana hevitra manokana handraisana feo. Ety an-dalana no manao azy ity noho ny fahadiren'ny fotoana, araka ny nambarako moa rehefa alarobia dia mampianatra, ka talata hariva zany isika no manao azy ity, ka ety an-dalana no manao azy dia misy feo ao ambadika ao. Fa ezahako ihany moa manindry an'ilay feo fa ialana tsiny be dia be raha ohatra ka mitabataba any amintsika ilay izy. Ny fanontaniana raha ravina zany dia fanontaniana telo, azo ravina telo zany ny fanontaniana izay voaraiko aty matetika zany. Voalohany indrindra dia izao. Fanontaniana voalohany, ireo rehetra io zany dia mifangaro mifandray amin'ilay dingana faharoa izay nolazaiko. Ny dingana faharoa zany dia hoe rehefa fantatrao ny lalam-piofanana dia ny dingana faharoa zany izao mitady amin'izay zany ilay anjery manontolo ianarana. Dia io zany ny fanontaniana izay valiantsika. Ny fanontaniana voalohany dia tsotra be. Izao zany ilay fanontaniana voalohany. Fanontaniana voalohany dia hoe manome vatsim-pianarana ve ianareo? Zahay zany tsy manome vatsim-pianarana. Ce sera la fidèle zany dia tsy manome vatsim-pianarana. Efa nivaliana teto fa ny mpiainontsika moa betsaka zany ny voasambanare mandeha ilay resaka dia izao izy vao maheno dia hoe mba ramose mba omeo vatsim-pianarana. Tsy manome zany zahay fa ny ataonay kosa dia manoro hevitra. Raha tsorina dia ilay hoe manome sopapa. Zahay zany tsy tahaka an'iren'ilay orinasa na fikambanana mikarakara vatsim-pianarana ireny. Tsy afaka manao an'izany zany zahay. Tsotra be ny antony, fotoana io resaka fotoana ity zany dia asa adidy atao amin'ny firenena zany. Izay ny antony voalohany. Ny antony faharoa koa, tsy mety aminay ny mitady noho ilay hoe tsy fisian'ny fotoana, dia eo koa zany tsy fisian'ny olona izay vonona hiara-hiasa hitady vatsim-pianarana ho anao izay mpiaino zany. Tsy tafavoaka zany izay. Tsy tafavoaka mihitsy noho ilay hoe fotoana noho ny tsy fisian'ny olona manampy amin'ny fanaovana azy. Ka zahay tsy manome fa manoro hevitra, manome paikady. Raha tsorina zany dia manome ilay antsointsika hoe sopapa. Izay zany no ataonay hoe ary no atao, ary no misy dia zao no azo atao. Io moa araka nambarako tamin'ny lasa, raha ohatra indray ianareo ka te hianatra ato amin'ny Andrews University, io moa zany betsaka manontany ahy an'io hoe zay ary meo anay ary ny antsipiriany fa zay te hianatra ao. Raha ao indray ianareo no hianatra ka hanaraka lalam-piofanana momba ny fampandrosoana ka anao maîtrise dia indray zany dia zany miandraikitra ny vatsim-pianarana amin'iny. Efa nisy nanontany aho inona ny fepetra ramose, ataontsika fandarana manokana zany io. Tsy ataontsika androany fa ataontsika fandarana manokana io dia lazaiko mialoha nareo ahafahanareo miaino hoe amin'izao zany io resaka an'izay, satria modely azoko atoro zany io amin'ny dingana arahana amin'ny fanaovana fangatahana vatsim-pianarana. Izay zany ny fanontaniana voalohany, hoe manome vatsim-pianarana ve ianareo, mikarakara vatsim-pianarana ve ianareo? Ny valiny tsy atomboko, tsy manome zahay dia manoro, manome sopapa
aizainao ahitana ary ahoana ny fomba ahitana azy. Zay ny fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa dia izao: vao afaka baka teo ny tenako na efa afaka baka tamin'izao taona ahako, dia inona raha misy ny tokony ataoko na inona ny tokony ataon'ny zanako? Ny valin'izay dia tsotra be. Ny tokony ataonao, arabaina zany ianao aloha fa vao afaka baka. Raha ohatra indray ianao efa ela ny afaka baka dia vao maika tsara koa izay, mbola arabaina koa zany ianao, averina fiarabana. Fa ny tokony ataonao zany dia mitady ny lalam-piofanana izay tianao atao, miainga amin'ny asa izay tianao atao. Inona ilay karazana asa tianao atao dia miainga amin'izay zany lalam-piofanana tokony ataonao. Efa nanaovantsika fandarana maro mifanesy izay. Raha azonareo atao zany, tsy hoe moa raha azonareo atao fa dia iangaviako nareo zany hijery ao amin'ny YouTube. Tadiavo ilay anarany hoe Joël Luc Ravelormisy. Joël Luc Ravelormisy ao amin'ny YouTube. Tadiavo zany izay ao amin'ny YouTube, dia hitanareo amin'ny YouTube daholo ny fandarana tamin'ny lasa. Ka azonareo enona ny fandarana laharana voalohany hatramin'ny laharana fahadimy, dia avy eo koa ny laharana manomboka eo amin'ny laharana faha-efapolo ny makaty. Faha-efapolo ny androany zany zao fa 20. Dia ireo miresaka daholo ny fomba famantarana ny lalam-piofanana izay tokony atao. Za zany tsy afaka hiteny aminao hoe ity ny tokony ataonao, fa miainga io amin'ny karazana asa tianao atao. Ny azoko atao dia ny manoro hevitra manampy anao raha sahirana be ianao zany mitady azy. Io miala tsiny amin'ilay feo fa misy olona ety an-dalana dia misy olona mikarakara zavatra eto akaikiko eto. Miala tsiny indrindra fa miezaka ihany mamono an'ilay feo. Izany hoe za zany tsy afaka hanoro anao hoe izao ny lalam-piofanana, fa ny azoko atao manampy anao zany. Dia eny aloha zany ireo fandarana nolazaiko ireo voalohany hatramin'ny fahadimy dia faha-efapolo ny makaty. Misy torohevitra maro ao. Dia raha mbola sahirana zany ianao mitady any lalam-piofanana dia izao ity ny alako tsiny, tsy maintsy miresaka amiko misimisy kokoa ny momba anao zany ianao. Fa sarotra be amiko ny hanoro hevitra raha andrasainao hoe nahazo baka teo ahako dia te hianatra ny Kanada, inona ny tokony atao? Dia inona moa no resahako aminao fa dia mitadiava lalam-piofanana zany dia mitady université anjery manontolo dia mitady vatsim-pianarana. Zay nefa tsy mahafa-po anao, fa mila miteny amin'ny bebe kokoa anao mombamomba anao. Dia izay moa no mahasarotra azy, satria mila fotoana ny hamakeko an'izay ianao koa tsy mahalala anahy, za tsy mahalala anao dia mety tsy te tantara amiko ny fiainanao ianao. Zavatra ara-dalàna zany. Zay no mahatonga anay manome an'ilay fitaovana zany ho anareo, ilay sopapa, ahafahanareo mitady zany ny mamantatra ny tokony atao sy ny lalam-piofanana izay tokony arahana. Ny valin'ilay fanontaniana faharoa zany hoe inona ny tokony ataoko? Ny tokony ataonao dia jereo enoy ny fandaharantsika ao amin'ny YouTube. Joël Luc Ravelormisy no anaran'ny compte. Azonareo ampidirinao ny adresy emailaka anareo dia isaky ny mamoaka fandarana isika dia voarainareo avy hatrany ilay izy. Na midira ianareo amin'ilay Facebook tsika Taremboky Zarahay Mahasoa. Ao amin'ilay Zarahay Mahasoa ao zany misy ny toromarika rehetrarehetra. Jereo daholo ery amin'ny sisiny ery misy an'ilay hoe ao amin'ny ankavia mijery nareo, hitanareo hoe vidéo na koa document amin'ny teny anglisy izy hoe files, dia apetrako daholo ny rakitsoratra rehetrarehetra ny fandaharana izay natao. Mbola misy vitsivitsy tsy tafiditra ao, izay ilay nanaovako antsy hoe ianareo raha misy manana fotoana na mba te hiara-iasa hanampy amin'ny fanaovana an-tsoratra ny fandarana dia iangaviako mba hanoratra amiko. Efa nisy zany nanoratra dia efa nisy anankiray izay efa nifandray tamiko, miangavy zany satria tsy afaka mamaly an'ilay emailaka nalefa anareo farany fa raha mba azonareo omena ny adresy Gmail anareo, raha manana anareo adresy Gmail dia mora kokoa amintsika ny manao azy, satria tonga dia apetrako zany ny lasitra dia mameno fotsiny zany sisa no ataonao zany amin'ilay just one second. What's the question? Yeah, go ahead. Miala tsiny amintsika fa tapaka fa misy olona mila vonjy kely. Miala tsiny ohatrany tsy mety tsara ty fandarana androany ity fa dia ifonana. Iverenako zany ilay izy hoe ianao zany ilay nifandray tamiko iny ameo any adresy emailaka anao dia ahafahantsika mandamina azy moramora kokoa, satria azoko apetraka avy hatrany zany ilay lasitra dia mameno fotsiny sisa no ataonao. Fa ny fanontaniana faharoa zany dia hoe enoy ny fandarana tamin'ny lasa, miala tsiny fa naveriko satria tapaka izy teo
manomboka zany tsika any amin'ny larana voalohany hatramin'ny fahadimy na koa ny fandarana faha-efapolo ny mankaty dia azonareo jerena ao amin'ny tarem-boky Zarahay Mahasoa sy YouTube ilay izy ny anaran'ilay YouTube Joël Luc Ravelard misy. Fanontaniana fahatelo. Ty fanontaniana fahatelo ty zany tena betsaka manontany mihitsy dia izay ny valaparan'ny fandaharantsika androany. Ramose ve afaka mitady vatsim-pianarana fa hanao communication ahako? Ramose ve afaka mitady vatsim-pianarana fa za hanao biologie? Ramose ve afaka mitady vatsim-pianarana ho aho fa za hanao médecine? Ary be dia be misy efa nilazaiko mialoha nareo hoe fandarana fahavalo amby efapolo enona. Le nareo rehetra mitady fanampiana avy aty amiko, avy aty amiko azafady, avy aty amiko amin'ilay hoe mitady vatsim-pianarana dia izao zany no valiny. Voalohany valiny voalohany dia izao. Atoroko anareo ny tranokala ahafahanareo mitady an'ilay vatsim-pianarana miainga avy amin'ilay lalam-piofanana tianareo atao. Eto zany aloha dia ny androany aloha noho ny resaka fotoana satria araka lazaiko rehefa alarobia mampianatra tsy manana fotoana firy ivalam-parana ny manana fandaharana dia ny androany aloha dia resahantsika fotsiny aloha ny resaka fampiasana ny fiteny anglisy, fitadiavana vatsim-pianarana amin'ny tranokala mampiasa ny fiteny anglisy, fitadiavana vatsim-pianarana amin'ny tranokala mampiasa ny fiteny anglisy. Ataontsika indray amin'ny laharana fandarana manaraka avy eo fa 9/20 ny fitadiavana vatsim-pianarana amin'ny tranokala mampiasa ny fiteny frantsay, ny fiteny farantsay zany. Zay laharana fa 9/20. Fa ny androany raha mahafehy teny anglisy ianao na mahita hirika kely amin'ny teny anglisy ianao dia zay aloha no resahako androany. Miala tsiny fa resaka fanomanana amin'ny mahatonga an'izay tsy manana fotoana firy ivalam-parana hanomanana azy fa ny teny anglisy zany dia be dia be ny tranokala azo ampiasaina hitadiavana, be dia be. Ny frantsay moa arak'izay le kolontsaina frantsay zay vitsy raha tokoa ny firenena mampiasa ny teny frantsay dia voafetra ny azy zany. Ary ny amin'ny mampiasa ny fiteny anglisy koa dia milamina tsara ny endry zareo zany fa misy sehatra maro zany dia efa milamina ny fomba hitadiavana ho azy. Ka izao, raha ohatra koa ianao mahita hirika kely amin'ny teny anglisy na afaka mampiasa rako-bolana teny anglisy teny frantsay dia azonao atao ty zavatra atoroko anao ity. Ity zany misy tranokala azonareo ampiasaina. Be dia be ny fomba ahitana vatsim-pianarana sy ahitana lalam-piofanana ary be dia be ny lalana azo atongavana amin'izay. Fa fomba iray amin'ireo maro zany no atoroko androany. Ao anatin'ilay dingana faharoa ihany isika izao. Ilay dingana faharoa dia hoe mamantatra ny lalam-piofanana rehefa fantatra ny asa tiana atao. Dingana faharoa ihany io ataontsika io zany. Dia izao zany no ataonao. Anisan'ny fomba maro zany ity. Resantsika aloha zany ho anareo izay mbola vao haka lisansa. Ho anareo izay haka lisansa. Voalohany, isika izay haka lisansa dia aleo dia tsorina fa sarotra ny mahita vatsim-pianarana ho antsika. Sarotra ny mahita vatsim-pianarana ho antsika. Vatsim-pianarana feno. Misy ny vatsim-pianarana amin'ny ampahany. Ny feno lazaiko koa zany mandoa manefa ny fandaniana rehetrarehetra. Fa misy amin'ny ampahany. Misy amin'ny ampahany ary be dia be ny ampahany. Eto zany mila olona manana vola eto. Fa ny mahasarotra azy dia izao le firenena io zany vatsim-pianarana io avy amin'ny hetra alohan'ilay mponina eo amin'ilay toerany. Dia iny hetra iny mandeha any amin'ilay anjerimanontolo. Dia ilay avy eo ny anjerimanontolo indray manokana hoe ity atao vatsim-pianarana. Ka izy zany ataony lohalarana ny mponina eo aminy. Io zany tsy ohatran'ny any Madagasikara ny karana sy ny vahiny indray no manjakazaka. Dia raha ny fahafantarako azy ohatran'ny tao misy vazaha nilatsaka mera zany koa hitanareo zay ilay any amintsika zay. Ny sika gasy zany dia mangatakatiny tsy tompony. Ny olona indray zany ety noho le satria izy zany no teratany dia mandoa hetra dia ny volany zany ampiasainy amin'ilay vahoaka eo aminy. Fa tsy atao mahakivy zany satria misy ihany anjerimanontolo izay manome vatsim-pianarana feno. Ohatra Université de Toronto, University of Toronto any Canada ohatra manome vatsim-pianarana feno ho an'izay haka lisansa. University of Toronto any Canada. Afaka miditra amin'ilay tranokala ianareo dia mijery ny lalam-piofanana eo. Misy koa ilay efa niresahantsika ny Université de Paris raha ohatra ianao ka hanao ny haitantana science politique
dia manome vatsim-pianarana koa izy feno ho an'ny maka licence sy ho an'ny maka maîtrise. Ka vitsy izy fa misy zany torohevitra koa zao mitady fa mandra-pahitana dia ataovy ihany ny fianarana any Madagasikara. Fa ho anareo zay aka maîtrise sy doctorat indray dia be ny vatsim-pianarana feno. Zay dia atoroko eo momba zay ho anaovantsika fandarina manaraka izy avy eo zany. Fa iverina isika zany. Ho anareo zany zay tady zay vao licence dia midiry ianareo amin'ity tranokala ity. Teny anglisy le izy midiry ianareo amin'ity tranokala ity. Fa io tsy olana teny anglisy azy. Maka ianareo rakobolana. Rakobolana zany dictionnaire ho an'izay ny teny farantsay no mahafinaritra azy. Maka ianareo rakobolana tadiavo ny anaran'ilay lalam-piofanana amin'ny teny anglisy. Dia midiry ianareo amin'ity tranokala ity. Ny anaran'ilay tranokala dia zao bachelorsportal.com. bachelorsportal.com. Averiko BACHELORSPORTAL. Averiko BACHELORSPORTAL. teboka.com. teboka.com. bachelorsportal.teboka.com. Zafady rehefa tonga ao ianareo dia misy soratra eo never stop learning. Aza mijanona mihitsy azakivy iny mianatra. Dia misy malalaka eo ambany eo azoratana hoe inona no tianao ianarana, what do you want to study. Dia ampidiro ao le lalam-piofananareo zany. Ataovy amin'ny teny anglisy io ampidiro ao le lalam-piofanana. Ndasy andramako atao teny frantsay sao dia mety kosa science politique. Sady manao lisy zany miresaka aminareo politique. Tsy mbola nandramako le teny frantsay science politique. Tonga dia atao teny anglisy le izy political science politique, science politique ohatra zany. Dia eo akaikiny eo amin'izay amin'ny ankavanana dia misy aiza ianao no te hianatra. Dia ataovy eo zany France. Ataontsika France zany. Dia zay apetraka soratanao zany ny anaran'ilay lalam-piofanana amin'ny ankavia, atsofoko ao dia apetraka amin'ny ankavanana ilay firenena tianao ianarana France. Dia tsindriana ilay hoe search. Tsindriana ilay hoe search. Rehefa tsindriana amin'izay ilay search, mitady zany dikan'izay. Io izy io fa mivoaka eo. Reto daholo zany ny anjery manontolo mampianatra momba ny science politique na ny haitantana any Frantsa ary lazainy eto kosa firenena hafa. Dia tsindrinao amin'izay zany dia rehefa tsindrinao dia zao ny zavatra mitranga. Rehefa tsindrinao zany dia mivoaka eo ilay anjery manontolo. Rehefa hitanao amin'izay ilay anjery manontolo dia jerenao amin'izay ilay anjery manontolo dia ao amin'izay ianao no miditra amin'ilay lalam-piofanana. Vakio ny mombamomban'ilay lalam-piofanana, jereo raha misy vatsim-pianarana ao dia raha tsisy vatsim-pianarana ao dia manorata any amin'ilay anjery manontolo hoe za dia tianao haitantana science politique ao aminareo dia afantatra hoe misy vatsim-pianarana mianatra avy amin'ny firenena vahiny ve ao aminareo. Raha misy dia inona avy ary inona ny fepetra ahafahana mahazo azy. Zay zany fomba iray izay. Averiko miditra ianareo zany ho anareo zay ianao le vao nahazo baka zany na ianareo mbola vao hanao licence. Midiry ianareo amin'ilay hoe bachelorsportal.teboka.com. azafady CHELORSPORTAL.teboka.com. bachelors.teboka.com. Dia rehefa vitanareo zay dia ampidirinareo ilay lalam-piofanana, ataovy teny anglisy le izy nanao teny frantsay teo rehefa natao teny frantsay dia telo navoakany. Fa andraso avadiko indray hoe political science teny anglisy zany dia ataoko hoe tsy asiako firenena indray avelako fotsiny le izy political science fotsiny dia tsy fenoko zany le firenena dia tsindriako dia firy ny avoakany. Misy efatra ny lazainy ato dia misy any Bulgarie, dia misy any Frantsa, dia misy any Angletera, dia misy any Angletera, mbola misy ihany koa Angletera. Dia ny raso indray ataoko hoe political science dia ataoko hoe USA, États-Unis indray zany dia firy indray no avoakany ato political science USA. Laso
trasolofa mila verina tanteraka le izy fa lasa tsy mety political science satria zay zany science politique de ataoko hoe USA United States de tsindriko am'izay ny safidy de misy maro zany reo alahatra any eo be dia be raiky amby 20,780 de tsy USA rery fa firenena be dia be avoaka any eo aby hitako ny natonga an'izay be dia be le siansa koa ny tadiavany de ataovy anaty farangisosina political science de am'izay zany political science fotsiny mivoaka atao anaty farangisosina de ataovy USA United States de avy eo am'izay mitady zany isika de firy zany nomeny eto mahita izany 4,000 de political science fotsiny io de ny ataontsika am'izay zany atao anaty farangisosina le zany de iny teny iny tena tadiaviny de ny ataontsika am'izay zany mitady tsika hoe full time zany hoe tia mianatra am'ilay anjery manontolo zany fa tsy atao ampitain-davitra de io am'izay de mijery miditra am'izay isika zany hoe andeha jerentsika misy anankiray hoe zao lazainy hoe any amin'ny hoe North Carolina de tsindriko iny lay anjery manontolo iny de tadiaviko de vakiko misy vatsim-pianarana ve ao tadiaviko zany scholarships raha tsisy ao zany na tsy mahita de anontaniko andefasako emailaka avy hatrany zareo hoe za de te hianatra an'ity ao aminareo misy vatsim-pianarana avy eo aminareo izy miteny hoe tsy misy de avela hoany izy tadiava indray ianao zay zany ho anareo rehetra mitady hitadiava vatsim-pianarana ramose zay ho anareo zay anao lisansa zany zay fomba ray izay fandarana manaraka indray tsika miresaka fomba hafa fa nilazaiko teo moa zany ny ataontsika fandarana manaraka fa 700 de resantsika ny amin'ny teny frantsay fotsindray fomba fitadiavana tranokala amin'ny teny frantsay na fianarana any amin'ny firenena amin'ny teny frantsay fa ity tranokala portal ity zany le nilazaiko hoe bachelors le nilazaiko antsika teo zany lay bachelorsportal.com de azonao atao daholo zay firenena tianao andanana de avoakany eo zany ilay lisitra lisansa izay de indray jerentsika indray zany ianareo zay tianao maîtrise ny maîtrise indray de mitovy ihany miditra indray ianareo amin'ny tranokala io ihany fa tsy raha ohatra ka bachelors ny lisansa de atao hoe mastersportal.com mastersportal.com zao indray fanoratana an'izay mastersportal.com mastersportal.com io indray zany de maîtrise fotsiny indray ny ao de ataontsika indray nisy namana anankiray nanoratra hoe mba jereo kely hoe raha misy entomologie zay indray ozy izy ny tiany anarana dia atao koa zany le izy tambampidiry koa raha misy an'izay lalam-piofanana izay ao ny fianarana momba ny biby madinika zany insecte entomologie de ampidiritsika misy ve zany de tsindrintsika eto hoe misy ve ny entomologie de misy be dia be misy 720 safady de ireo daholo le izy de tsindrinao ihany koa lay roy de mivoaka lay anjery manontolo andeha ataontsika hoe entomologie ataontsika hoe any a France satria everiko hoe mety miteny frantsay angamba zany le raha naman'io de iny apetraka ao afiriny ao frantsa lazainy fa tsy misy raso ataontsika hoe Canada misy vesatsisy diso kosa angamba ny fanoratako azy raha ohatra ka tsy manisy firenena ako de mahita be dia be fa zay de ataontsika hoe Canada mahita ve sa tsy mahita io diso ny fanoratako andresika ENTOMOLOGIE
dia mivoaka eo zany le izy dia misy firenena firy zany, misy maîtrise any Canada misy firenena 5 eo. De eto zao lazainy hoe University of Manitoba Winnipeg, fantatry fa manome vatsim-pianarana io. De misy koa le McGill JILL University manome koa io. Misy koa le ao a Québec manome vatsim-pianarana koa io. De andaso indray raha ataontsika indray zafady jerentsika indray ny hoe aviation de aviation resaka pilote zany io zafady pilote de ataontsika le pilote de ataontsika hoe angamba mety aviation tsara ka aviation satria be dia be koa manontany io ianao pilote de ataontsika hoe Canada de aviation Canada de nampidiry koa le izy de firy no avoakany Canada aviation Canada de io fampipoitra eo koa zany aviation zany pilote airline pilote Canada misy 3 ao Toronto de ny université ny Toronto manome vatsim-pianarana de misy any Vancouver. Zay zany le izy ho antsika zay anao maîtrise zany zay mitovy ihany le izy masters portal. De andeha indray sika ho anareo zay anao doctorat dia tsotra be PhD portal PhD portal teboka.com PhD teboka.com doctorat indray io de io indray apetraka ao indray ny lalam-pihofanana de apetraka ao ny firenena tianao andanina. De inona indray re izy nanoratra taty amiko taty nisy ny teny hoe resaka ingénieuraly izy de matière lasa tsy matière le nolazainy lera namana ka mécanique ingénierie mécanical ingénierie de napetraka tsy asiko firenena de jerena aiza daholo misy 10 doctorat momban'izay de misy any Turquie, misy any Portugal, misy any Lituanie, misy aty États-Unis, misy any Canada, misy any Frantsa. De ny ataonao zany tsindrinao fotsiny indray le roa mitovy ihany le anjery manontolo de mitady ao ianao raha tsisy ao de manontany ihany ianao. Fomba iray zay ho fa mbola misy fomba maro azo atao. Zay zany aloha no atolotra androany. Raha ampitso fa 870 ny fandarina fa 870 ho ataontsika indray zany ny amin'ny mampiasa ny fiteny frantsay dia zay zany fandarantsika androany misaotra antsika rehetra naharaka hatramin'ny farany mankasitraka anareo ny hetsika asa ao an'i Madagasikara ny tenako manoatra ny fandarana Dr Joël Karavelo Armisia mirary fombiazana ho antsika mianakavy mirary ny soa indrindra mankasitraka ihany koa ny teknisianina raha ampitso indray samy tain'Andriamanitra ary samy ho ela velona. Misaotra tompoko.